Efa vonona tanteraka ny drainina boeny amin'ny fandraisana ny fifaninanana ara-panatanjahantena an-tsekoly na ny sport scolaire national izay anomboka ny zoma fa 20 ny volana aogositra izao hatramin'ny fa 17 ny volana aogositra 2024. Ny maraina ny alarobia fa 20 ny volana aogositra teo, fanadiovana fahobe no nataon'ny ekipa ny drainina boeny sy ny ekipa ny Cisco tao amin'ny CEG Ampisikina mba ho fanomanana indrindra ny fandraisana ireo mpianatra. CEG Ampisikina mantsy dia isan'ny toby ampiantranoana ireo mpianatra ireo. Mazava azy araka ny nahafantarantsika azy moa zany dia anomboka amin'ny fa 20 ny volana aogositra hatramin'ny fa 17 ny volana aogositra ny faninanana ara-panatanjahantena an-tsekoly 17 ka ny eto Mahajanga zany no mandray mampiatrano an'izay faninanana zay amin'ny alalan'ny drainina boeny. Amin'izao fotoana zao zany tsika dia manatanteraka an'izay asa manandrefantsika zay dia misy ny fanadiovana fahobe zany atao eto amin'ny sekoly CEG Ampisikina izay iray amin'ireo toerana itobian'ireo mpandray anjara amin'izany faninanana zany. Miara mifanimbony eto daholo moa izay reto ny avy ao amin'ny personnel drainina boeny, ny Cisco 1 sy 2 dia ny mpampianatra rehetrarehetra ato anatin'ny Cisco Mahajanga voalohany. Natao zao rehetrarehetra zao mba ho tsara ny lamina, mba toerana madio zany no ivantanan'ireo vahintsika avy any ivelan'ny Mahajanga reo. Fifaninanana ara-panatanjahantena no atao efa hatramin'ny ela ny fanomanantena ho an'ny atleta veto boeny ary efa vonona tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy moa fa tsy voandroany zany no nanomanana an'izay sport scolaire zay ka efa nisy ihany ny fanomanana zany ho an'ireo atletantsika mpifaninana izay solotenantsika eto amin'ny drainina boeny. Amin'izao fotoana izao zany dia efa vonona tanteraka hiatrika an'izany faninanana zany solotenan'ny drainina boeny dia inoantsika zany fa azo vokatra tsara ireo solotenantsika ireo. Antenaina ny azohan'ny drainina boeny vokatra tsara mandritra ity fifaninanana ity.